Faly miaraka anareo ny torolalana kely ho arosoko androany ho velam-piarariko androany dia ny hoe ahoana no andresena lahatra ny mpampanao dinidika ny visa. Ny androany moa zany dia hoe visa ho an'ny mpianatra izay hianatra aty États-Unis na ny hoe student visa zany. Ny antony anaovako an'ity fampahafantarana kely ity na ny hoe torolalana kely ity androany dia ny zavatra efa niainana taloha hoe efa maro ny entretien-na visa na dinidikana visa efa natao, dia maro ny lesoka, maro ihany koa no fahaiza-manao izay nanampy na ahafahana nahazo an'ilay visa aingana kokoa zany. Dia anankiray zay, dia ny faharoany betsaka ireo namana izay manontany hoe ahoana nahazahoanareo visa aingana, inavy ny raha amin'ny fitentsika tanora moa dia inavy ny tikitaky kely azahoana an'izay. Dia izay no antony anaovako an'ity fampahafantarana ity. Inona aloha ny tsara ho fantatra? Ny tsara ho fantatra dia ny visa ho an'ny mpianatra izay makaty États-Unis dia misy ny F sy ny J arakaraky ny filière ho ataonao sy ny université andehananao no miteny hoe ity no visa ho alainao. Izay ny tsara ho fantatra voalohany. Dia ny tsara ho fantatra faharoa dia ny hoe mila tsy manao tsy anjery, satria matetika isika rehefa hoe hanao dinidikana visa zany dia mandeha Google tsika, mandeha amin'ny internet dia manontany hoe ahoana no andresena lahatra n'ity olo ity, dia ataontsika tsy enjery foana matetika ilay fanontaniana. Dia avy eo iny fanontaniana ataontsika tsy enjery ny valiny, tsy dia tena izay loatra le entretien-na visa na le dinidikana visa. Tsara ho fantatra fahatelo dia ny hoe mila vitatsika ny mandresy lahatra ny mpanao entretien io ao anatin'ny 3 minitra. Dia ahoana ary ny andresentsika lahatra anazy ao anatin'ny 3 minitra? Voalohany indrindra mila fantatsika aloha ny toe-tsain'ilay mpampanao entretien-na visa zany na ilay consular zany izay mpampanao entretien-na visa. Ny toe-tsaina consular voalohany indrindra mila fantatsika dia ny ao an-tsainy voalohany rehefa hoe ampanao dinidikanao izy mombana visa dia tiany ho fantatra hoe vitanao ve ny miaina any amin'ilay firenena, ohatra hoe États-Unis mantsy ny resaka eto, dia vitanao ve miaina aty États-Unis. Izay no tena tiany ho fantatra voalohany indrindrany. Faharoany, tiany ho fantatra koa, tiany mazava ao an-tsainy ao hoe mahatakatra tsara ny zavatra ho ataonao any ve ianao. Matetika ny ankizy mantsy tamin'izahay nanao visa dia nisy ankizy teo alohany nanao entretien, dia nanontanian'ilay mpampanao entretien izy hoe inona no fianarana ho ataonao any. Dia mbola tsy nanana zavatra matipaika tao an-tsainy ilay ankizy, dia tonga dia fantatro tao an-tsaiko hoe no lavan'ilay mpampanao entretien ny visa n'iny ankizy iny, dia nasaina miverina moa ilay ankizy. Izay ny faharoa. Dia ny fahatelo ny mpampanao ilay consular io izy no tompom-baolina io amin'izay fotoana izay, izy ihany no afaka mametraka fanontaniana. Misy moa zany consular miresaka be dia mametraka fanontaniana tampoka tsika, fa ny akamaroan'ny consular dia izy foana mametraka fanontaniana, izany hoe tsy afaka mametraka fanontaniana raha tsy miteny izy hoe misy fanontaniana ve. Dia ireo no tena tsara ho fantatra momba ny toe-tsain'ny consular. Dia ny faharoa fomba andresentsika lahatra anazy koa dia ny hoe fantatrao hoe ny tenanao aloha. Mila fantarina zany tenantsika hoe ohatra raha ohatra izao hoe matahotahotra miresaka dia mila fantarina tsara izay, dia mila tsy asehoko an'ilay mpampanao entretien hoe matahotra, satria rehefa matahotra tsika dia lasa miboredika, dia lasa miteny zavatra tsy fiteny. Fahatelo
ny zavatra tokony atao, mizaraiko roa le hoe zavatra tokony atao. Zavatra tokony atao alohan'ilay dinidika amin'ilay visa. Be da be ny zavatra tokony atao fa ny tena manan-danja dia hoe tedavo daholo ny taratasy afaka anaporofona ny valiteninao. Raha ohatra hoe manontany le mpampanao dinidika hoe fa maninona ianao no amerikana ohatra ny vatananao any, tsy manana fianakaviana ianao dia misaotra aminazy. Raha tsy manontany izy hoe aseho ihana ny taratasy dia tsy aseho, fa raha manontany izy dia aseho. Fa mila atao vonona fotsiny izany ireny fa tsy aseho raha tsy manontany izy. Dia atao mazava tsara sy marina avokoa ny zavatra rehetrarehetra atsofokontsika ao anatin'ilay application zany. Application-na visa moa zany alohan'ilay entretien ny atao. Dia izay ny alohan'ny ilay dinidika. Rehefa ao amin'ilay entretien ianao dia ny zavatra voalohany tena mila atao na hoe mila fadina ny manao anazy dia ny tara. Tsy mahazo tara mihitsy, aleo ary tonga aloha dia miandry tozay tara, satria zay tafiditra ao anatin'ny lohan'ilay mpampanao entretien anao dia tonga dia efa be da be ny chance tsy azahoanao an'ilay visa. Dia ny faharoa, mila asehonao eo daholo ny tsara rehetra avy any aminao. Tsy hoe lasa amin'ny style ianao zany fa asehonao tsara ny zavatra rehetra avy any aminao. Raha ohatra nareo mpivady na dia misy zavatra mahasorena reo amin'ny fotoana io dia mizaha tsy mifanditra, satria eo zany nareo mila maneho ny tena maizy anareo, ny tena tsara avy aminareo, ny tena tsara avy amintsika moa zany. Dia ny fahatelo, efa tsy diako tery ambony tery hoe izay zavatra angatahany ihany nomena azy. Matetika izay no mampatonga an'ilay fanontaniana mandeha ihany dia tsy mahazo antoka amin'ny zavatra resanao izy, satria ianao mamoaka zavatra foana. Dia tadidio tsara fa ao anatin'ny 3 minitra voalohany resahanareo resantsika amin'ny consular, ao anatin'iny matetika ny consular mandray décision. Fa le resaka ao aorianan'izay rehefa hitany tena mandeha tsara ny resaka dia efa fantany ny décision anatin'ny 3 minitra iny, satria izay moa zany no information niraisiny zareo. Dia ny fahaefatra, valiana amin'ny fehezanteny izy. Raha manontany izy hoe avy aiza ianao, inona no ataonao any, dia valiana tsara amin'ny fehezanteny, ohatra hoe avy any Tsiadana izay no mipetraka, ohatra na avy any Mandroseza na avy any Manakambahiny. Fa tsy hoe raha manontany izy aiza nareo mipetraka, Manakambahiny, tsy dia manajanazy zany izay. Tadidio tsara fa izy no tompon'ny baolina eto, ianao mangataka zavatra any aminazy. Dia ny zavatra tsy tokony atao dia ny milaza ny tsy tokony lazaina. Rehefa manontany fanontaniana A izy dia mila valiana amin'ny valiteny A, fa tsy hoe valiana amin'ny valiteny A dia miampy B kely, mitondra zavatra ao an-tsain'ilay olona iny, dia avy eo lasa tsy mahatoky izy hoe misy zavatra tokony ho azoko bebe kokoa zany amin'iny olona iny, dia ho anontany fanontaniana foana tsika. Dia ohatr'izay ny fombafomba ahafahana mandrisy lahatra reny mpampanao entretien na visa reny. Dia raha misy fanontaniana reo dia afaka mametraka fanontaniana ao amin'ny commentaire ambany ao. Bye bye.